Faly miarabanao indray ny tenako anio sabata fa 4 ny volana Jolay 2024. Ny tenin'Andriamanitra anio sabata dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Filipiana 4:2 ka hatramin'ny 5. Ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra dia mahakasika ny fandeferana. Ny teboka voalohany vokatry ny fanahy masina, ny fahalemem-panahy, hatsaram-panahy, ny fandeferana, ny fitiavana. Noho izany tandremo sao dia amin'ny fahasiahana, tsy fandeferana, tsy fitiavana no ahafantaran'ny olona anao. Teboka faharoa, mila mitandrina amin'ny teny avoakan'ny vava isika, sao teny mandratra, manimba, manakivy ka ampiembotra ny hafa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fandeferanao sy ny fitondran-tenanao, ny toe-ponao no ahatonga ny olona ho babon'ny filazaon-tsaran'i Jesosy Kristy Tompo. Teboka fahatelo, mila olona feno fandeferana Andriamanitra mba hitondra ny olona ao amin'ny valany. Teboka fahaefatra, ho avy Jesosy Kristy Tompo efa akaiky ny fiavian' Jesosy ka aoka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanao. Amen. Ndeha arovakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny titran'ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe mifalia ao amin'ny Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy mananatra ny Eodia ao ary mananatra ny Sintike mba hiraisaina ao amin'ny Tompo izy ireo. Eny mangataka aminao koa aho, ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampia azo roa vavy fa niara-niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazaon-tsara izy ireo, mba amin'ny Clémenta sy ireo mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy indray aho mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa akaiky ny Tompo. Aza manay na amin'inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany, ry rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateo-ty, na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Amen.